Manao an'izao fandaharana zao a miaraka amina teboka anankiroa. Ny voalohany zany dia hoe ny fitondran-tena an'ireo mpanao politika antsika ireo. Ohatra lasa variana ihany manko zany no tena hoe fa ahoana zalahy, fa ahoana zalahy, inona ny ataonareo e? Nareo ange mandray vola be amin'ny anarana malagasy, amin'ny vahoaka malagasy, f'inona no entinareo? Voalohany izay. Resaka manodidina ny jirama ihany no resahantsika sy ny famatsiana haratra. Teboka voalohany a ny fitondran-tena an'ireo mpanao politika antsika, izay tokony hampitandrina antsika. Teboka faharoa, hiteny akony momba n'ilay plan de redressement financier izay nahatonga ny fanjakana niongana tamin'ny herintaona. Eo amin'ilay teboka voalohany zany, gaga be zany ny tena fa misy olona aloha ny namana zany miteny hoe madama mailo dia hoe fa ahoana misofoka be ny EDF, misofoka be le aksiana, dia tsy miteny ianao moa zany hoe fa ahoana dia gaga be ny tena hoe nga Fidèle Razarapiera lasa nanosika any Volobe, ary tonga tany Volobe nanao fandaharana be momba ny Volobe, ny anetsehana ny Volobe. Dia ohatrany tonga saina ianao hoe mba azonareo ve rangaty ny ambadika ilay hoe Volobe mba azontsika tsaina ve marina veriko foana ny anaty marina. Efa nanomboka tamin'ny 1970 Madagasikara no tokony no matotra tamin'ny fampivoarana ny réseau hydroélectrique rehetrarehetra. Réseau ia tsy nisy centrale hydroélectrique fotsiny fa ireo réseau hydroélectrique ireo. Fa ankehitriny kosa za zany dia mijery ny zavatra resahan'ny Cour des comptes dia zany fa ahoana e? Vola zany arotsaka malagasy zany amin'ilay Volobe sy ilay Sahofika. Vola zany hodikodina ao anatin'ireo. Iza ny acteur principal ao anatin'ny misambotra an'izany? Aksiana Jovena. Iza manao vola be amin'ilay jirama? Aksiana Jovena. Fandaharana be dia be no tokony atao. Tena mitenenareo an'izany fandaharana be dia be no tokony atao eto. Atao izay tratra. Atao izay tratra fana mamoatsika menakavy hoe misy tsy mandamina reto mpanao politika antsika reto. Dia nataon'ilay olona hoe jereo daholo angery madama ny communication an'ny présidence sy ny antenne miaram-pirenena. Dia tena nanaraka an'ilay dia nizaraiko tao ilay izy hoe alelika maty fa mihevitra malagasy nareo e. Tena hoe fandiavanareo zany malagasy, tangenanareo, tena hitsahanareo any tapin-dohanareo ilay malagasy, tsy asianareo vidiny. Zahako miteny izany. Jery ny anona ilay présidence dia tsy miteny mandray mirabaraba an'ilay ramatoa, mandray an'ilay ramatoa, fa tsy miteny hoe izy io ramatoa io. Dia hoe izy io ramatoa io ny tokony andraikitra ambonin'ny EDF tonga teto Madagasikara tamin'ny Desambra. Dia avoaka ilay sary. Dia fandray tanana Andriamatoa Mikaël Randrinirina. Dia Andriamatoa Siteny Andrenarsinonaiky, fa tsy miteny iza ilay ramatoa ary iza ilay orinasa. Matonareo manana an'izany fitondran-tena, tiako liolio zany, tsy mangarahary zany, misy tsy mazavinareo. Misy tsy mazavinareo ary hitsahanareo any tapin-dohany. Mba tsy tenenako hoe anaovanareo malotonareo izay malagasy. Mandray vola aminay nareo fa eto ny fitondran-tenanareo. Dia maheno anao aty aoriana namana zany dia hoe zao ange fandehany indra madame ny fandehan'ilay vizitin'ny Emmanuel Macron sy ny zavatra fanarahana tamin'ny Emmanuel Macron sy Rajoelina teto tamin'ny volana avril 2025 iny ery madama. Dia voalohany ny idiran'ny EDF ao anatin'ny Sahofika sy
Volobe. Zay zany voalohany. Kiriko anao am'le hoe idiran'ny de efa anatin'ny saofika fa tonga de double, triple, quadruple. Zay ny vidin'ilay investissement resahana. De tsy santentsika. Hoe fa ahoana rangareto a. Sa ve ny fanekenareo tao? De maheno ianao aty ambadika. Zorina iny a. Zorina iny fandehany ao a. Nefa maminanina be de miodikodinao. Fa ahoana mba misaina ve nareo le reto a. Nefa latsaka katerena le firenena mbola manao an'izany nareo. De tenao zay vetavetainareo zay malagasy. Vetavetainareo zay. Tsisy anarana le ramatoa, tsisy ny orinasa fa raisinareo lampam-panjakana, lampan'ny ny présidence, lampan'ny antenne miram-pirenena. De lasa Andriamatoa solombavam-bahoaka Fidèle Razanampiera manao kabary be any Volobe. Nefany ny tsy fanjariana nataon'ny Aksianina Jovena mamaky lanitra hoy aho. De teny Andriamatoa Colonel Randrenirina, izy aminareo teto Madagasikara ny sananonina an'ilay orinasa mamitapitaka amin'ny malagasy amin'ny resaka aratra. Zako rery. Izy io resahany io, Eneleka io. Eneleka izay manao fahalovana tsy tanono. Fa ny zavatra ataon'ny Eneleka mbola ao aorianany ataon'ny Aksianina Jovena. De maninona tsy resahanareo Aksianina Jovena, maninona kirakirainareo ary aofaofanareo mihitsy ny Eneleka. Tsy nahazo tany ny Eneleka nareo sa de nahazo any amin'ny Jovena, any amin'ny Aksianina, de ndao koa. Ina tenen'ny sareraka. Saika nigadrainy sareraka hoy zaho izy sareraka de saika nogadrana satria zakony ny teny hoe Andriamatoa président ny bourgeois tandapanao nge no mandray 200 amin'ny Jovena. Fa bizarre 200 any amin'ny Jovena tena manodikodina ny Madagascarol. Mbola ny orona-peo an'ny sareraka. Saika gadranareo antigadrao aho izy fa za fa zatra amin'ny gadrainy. Tsy matahotra. De maninona tsy hofafainareo ohatr'izay koa Jovena. Inona natahoranareo amin'ny Jovena? Kanefa ny Jovena tena manao ny aratsiana sy ny fandrabana ny fanjakana io. Meko ohatra nareo ny mahaboka frelatra ny Jirama de aloha zavabe. Ozy izy ny ngahy ministra Solerson. Mandoa 10,730 ambony apanga vidiny gasoil eny amin'ny Toby ny Jirama sy ny fanjakana. Ka noho izany matetiky be Jirama. Ore olona 300 ny vidin'ny gasoil eny amin'ny Toby no alaina amin'ny Jirama de izy ny tsofaty antoko 300 isaky ny litra. Isaky ny litra. Millions de litres no ampiasain'ny Jirama. De mba koty fotsiny amin'izany 45 millions de litres de fortune zay amin'ny 330 ariary. De tsisy mitenitsika, tsisy manarakatsika. De tsisy anteny Aksianina Jovena. Ny BTS spécial Jirama izy mastombona Aksianina Jovena. Saofika sy Volobe izy nanambotra azy Aksianina Jovena. Misy tatitra ataon'ny Cour des comptes ao anatin'ny Fonds souverain de Madagascar. De hoe namena
6 milliards d'euros, un équivalent de 30 milliards d'ariary tao anatin'ilay saofika. Ore olona 6 millions d'euros, 30 milliards d'ariary. Fa ny zavatra tena mampimisy matezitra de hoe ny fidirana ankizy mpianatra amin'ny trosa efa tao amin'ny talim, efa amin'io éducation io, tsy vitanareo ny miady ny tsy andoavan'ny ray aman-dren'ny mpianatra an'ilay droit. Fa vitanareo kosa ny manaiky andrabahan'ny zay afaka mandrabaka rehetrarehetra an'ilay fanjakana. Maty misary tsisy fanarahana, vola miodina. De gaga ianao hoe maninona ny sahanareo apoka, maninona no epaipainareo, taonareo miavitrevitra mihitsy ny enelaika, fa sahanareo kitiana, tsy andatsahanareo na ny ray mbavara aksianina Jovena. Fa nahoana? De atsika menakavy mifampiresaka amin'izay. Teboka faharoa hoentiko aminareo androany rehefa zaraiko amin'ny rindrika ao de ny momba ny plan de redressement en Jirama. Ao anatin'io moa zany de hoe mitanjona dia ampiena miandalana ny déficit opérationnel, zany hoe ny fatiantoka amin'ny fiasan'ny Jirama mba ahafahana miantoka ny fahafitatenany arabola any amin'ny lavitra be. Tamin'ny herintaona io document io no nivoaka. Document anankiroa ngeda be no nivoaka tamin'ny herintaona. Ny ray zay plan de redressement Jirama resahako ty ary efa zaraiko ny roy. Ary ny ray de le changement de statut an'ny Jirama. Verina amin'izay changement de statut zay alohan'ny rosoko amin'ity le hoe plan de redressement Jirama ty maheno kosa zao ny tena. Io le statut io moa zany de hoe aiza marina io statut io, inona marina ny contenu an'io statut io, efa no laninana ndalo ny anteny miram-pirenena io de efa nolanina. Tsisy mangarahara ny momba an'izany. De maheno ianao zao hoe madama sao de tsy fantatry madama, maika be nge ny EDF hiditra ao anatin'ny saofika, andefa ny saofika sy volobe. De efa misy vazaha eto toerana zany hoe raha navidy saofika de efa takan'izay tsy ohatran'izao ny fijalian'ny gasy amin'ny aratra. Zany ny vavan'le vazaha. De fa hoany de hoe vaky ny resaka hoe terrain'ny EDF, c'est pas les malagasy terrain'ny EDF ho alefa saofika amin'ny ividianany hitombanany azy 1 milliard 200 millions de dollars. Dia hovidin'ny fanjakana 24 cents ny kilowatt, 24 cents. Kanefa ny maneran-tany ary taminy io saofika io nivoaka dia ny resahana fa 7 cents efa 2 cents de plus amin'ny vidiny moyenne eran-tany zany 7 cents zany. De hoe na 10 cents farafapetsany tokony ho jerevana amin'io. De zao satria ny aksianina Jovena dia efa zatra loatra fa 24 cents no ividanany Jirama ny électricité, sady mandogajoaly Jirama no manofa groupe no mando aratra. De terena koa zao, terena zany hoe alefa sy ho saofika io ka atao 24 cents ny kilowattheure. Ore olona
Hoare olona 5 taona izy iny hijeditra anao anatin'izay. Mba asivy saina e, mba avakeo ny document e, mba sainy le reto a. De mididitra be hono zany a i EDF de manindry andehanan'ny saofika sy ivolobe fa izy ny deba milololohan lalalohan'izany eo aksianina. De fanolon'olona vola eo, fanolon'olona vola eo de miakatra trany ny vidin'ny coût d'investissement am'le projet. Any ambadika any no fifanarahana maizina. De mandoha vola le fanjakana. Fifanarahana maizina fa fanjakana mandoha vola ihany. Ary le malagasy me mahantra satria badony trosan'io Jirama io. Tonga am'izay trosan'ny Jirama zay a. Ao anatin'ny lay plan de redressement amin'ny Jirama dia tsarinareo, tsaritsika zany tonga de makany amin'ny contexte. Zaraiko le izy a. De zao ny zavatra resahany gay Ron Vesiny manampahaizana enzana be. Ny Jirama aussi izy tamy 2023 dia nahazo recette vidin'ny vokatrany azy 83 milliards d'ariary. Fa ny charge d'exploitation en kosa dia natrata 170 milliards d'ariary. Tao anatin'izany ny Jirama de maty antoka isam-bolana. No sokafo mafy be ny sofinareo. Maty antoka isam-bolana 90 milliards d'ariary. Ka tao anatin'ny taona izy a de maty antoka 1080 milliards d'ariary. Tsy azoko le reto a. Tonga anao de fa manaotra an'izao ny zanakatodoanao ary manopa be anao. Azakazaka be nompanao. Tsy te hizara an'izao ianao teo aloha teo. Hoe fa ahoana e? Fa mizara foana ianao zany fa mijery anao hoe fa ahoana e? Misaina ve le mpanao politika e? Misaina ve le mpanavaka an'le firenena e? Tsy! Firiny manontaniana reo, firy ny budget en santé, de firy ny budget en éducation, de firy ny budget ny ministère ny agriculture. Androany mihaino n'le lazainy le olona ao anatin'le mpanao politika zany anao toy isanao. Tompo, fona tompo. Fa ahoana e? Teny le ministre ny miasa hoe ministère ny agriculture et de la sécurité alimentaire. Tsy namaka vola ny ministère. Vai lelika. Sao de tokony akatony le ministère de vita. Sao de tokony akatony le ministère de vita. Ohatrany tonga de tsangam-bolo be anao tsy te hianinina intsony. Za aloha zany tapitra teo tena sa marary fo am'izany re, marary fo be am'izany fa aloha tsy mihaino. Hay! Ahoana tsika ny androso e? De every zany 83 milliards d'ariary zany le reto a. Raha zarainareo 4000 zany. Ataontsika 4000 ny ariary ny dolara ray. Efa 20 millions de dollars zany. De ilay vola mivoaka tamin'ny Jirama 170 milliards d'ariary zarainareo 4000 de efa 45 milliards zany. 42 milliards 500 millions zany. Isam-bolana. Aloha zava isam-bolana. 90 millions, 10 milliards d'ariary isam-bolana. 4300 zao ny équivalent de dollars. Ataontsika 4,000. 90 milliards zany a. De efa misy. Ohatrin'ny zany.
zareo efatra ny 90 efa 25 millions de dollars isam-bolana. Dia ao anatin'ny herintaona zany 250 millions plus 50 millions 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Dia etsika menakavy mihodikotina eto, etsika menakavy mihodikotina eto. Dia miteny le plan de redressement JIRAMA tia tsy za no mamoaka an'izany fa le plan de redressement document officiel tamin'ny 2023 1439 milliards d'ariary ny kosa miavosany JIRAMA ho an'ny fournisseurany, ny mpamoatsiaratra ary ny carburant sy service-ny. Dia koa tianareo koa izany. Rehefa ataontsika hoe 1439 an'izany dia ohatrin'ny zany le reto zareo efatra, zareo 4000. Fa tena tsemboka ianao tsy tsemboka le mpitondra, tsy tsemboka amintsika malagasy izy, tsemboka makany am-paosiny izy fa tsy tsemboka amintsika malagasy. Efa 360 milliards zany, 360 millions de dollars zany. Kosa miavosa tamin'ny 2023. Fa tsy izay ihany nefany. Nilazainy le rapport ihany koa fa hoe isan-taona io fanjakana io dia manome 1000 milliards d'ariary. 1000 milliards d'ariary divisé par 4000. 250 milliards. 250 millions de dollars zany. Dia every 2011 izy nanomboka 2012 izy aloha ny tena nanao an'izay. Raha 1000 milliards isan-taona nanomboka tamin'ny 2012 12 000 milliards zany. Mihoatra tsy folo taona tsinona. Anjaranareo no mikoty. Dia ao anatin'izay mpahazo tombotsoa alohan'ny indrindra'io dia ny Axiane Jovena. Dia avy eo Filatex Enelec. Dia avy eo ny Aksafy sy ny ambiny. Navoaka koa le izy Dia gaga ianao amin'ny tsy fanjariana aseho an'ilay mpitondra atsika. Misy mamaky ve ny document ohatr'izao? Satria mbola hoentiko eto ndray koa rapitso, maravaka pitso hoe 1777 milliards no everina aloha amin'ireo vahoaka be an'ny approvision ny distributeur pétrolier, groupement pétrolier de Madagascar sy ny producteur indépendant d'électricité. Dia efa magneno koa zahay ao anatiny hoe misy hoe anakroazie ka ny olona azo tombotsoa anatin'io dia le AFG Madagascar izay nilazain'ny olona any ivelany fa tsy kombakomba tamin'ny Mamy Ravatomanga mitondra anazy tao Madagasikara ary ny fianakavian'ny mpanao fahalovana no tapikitra ao anatin'ny AFG Madagasikara. Dia niteneniny Cour des comptes misy mazava be dia be OPEC ilay AFG sy ny assurance ataony. Dia manaikitsika menakavy fa zany rehetrarehetra zany dia averiko ity tsy mahafoy io fanjakantsika io
volatro saina, ny andohavana, anamaivana ny fahasairana ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana mpianatra. Tsy mafoy io, fa mafoy izy ho an'ny karana, mafoy izy ho an'ny aksianina Jovena, amina miliara. Zany aksianina Jovena zany tsinitsininy zany tany 2009 e. Zao izy milliardaire en dollars. Teny fanina ny isin'ny Filatex eo ambony lamosin'le malagasy tongotsy homana. De mbola mandeha ty raha ty. Aloka moa vola de izy le olona. Raha ny fahalalana azy madama, lasa mahay manantaninao. Efa dilatra nen'ny Filatex Eneleka. Efa voaloha. De efa ihanay koa. Mivoaka ohatran'izao vola ho an'ny aksianina Jovenard neny. Tsy marina zany. 10 milliards, 10 millions de dollars, 10 millions de dollars, 10 millions de dollars. Fa le malagasy kely, le malagasy mbola very koa. Na ny diran'ny ankizy kely hianatra raha tsy fon'ny mpanao politika antsika. Fa fon'ny zareo kosa mampanankarena ny aksianina Jovena e Filatex Eneleka sy ny firongony akisafo rehetrarehetra. Averiko farany. Asivo saina amin'izao situation zao 1080 milliards d'ariary isa-taona no fatiantoko Jerama. Efa mandoa vola zany isa de zay. Ny elanelany vola miditra aminy sy ny vola alohany 1080 milliards d'ariary. Ny atsasany ny volana recette ny Jirama ray manontolo. Pio! Lasan'ireo mpamatsiaratra sy mpamatsoloka ireo. Ao anatin'ny tatro zany e. De ny fanjakana mandoa 1000 milliards d'ariary isa-taona. Fa mbola mibaby-trosa Jirama. Mbola mibaby-trosa be tena ohatra mitsangana tsy fantatra. Alewa 1000 milliards d'ariary isa-taona fa tamin'ny 2023 mbola nitrosa ny avosan'ny Jirama 1400. Izy teo 1439 milliards d'ariary. Samy tsara tsika raha malagasy.